Faly miarabantsika jery avindray atsatra ity alarobia maraina fa 30 ny volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra hatrany sika fa mbola afaka mandray ny teniny hatrany amin'ity mahiny ity. Alohan'ny derantsika ny mofonainan'io dia hivavaka sika. Ry Tompon'Andriamanitra io mbola ve-pisaoranao indray izahay satria nomenao anjara ny amin'ny fanjaisana ny teninao. Fo azo ny fomam-pahananay mba tsy ho varimbarena izahay ary mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany no andraisana ny teninao fa mba tena sakafom-panahy tadiavina isan'andro. Meteza ianao hiasa eo amin'ny tsirairay isam-batan'olona eto ary mangataka aminao izay mba hamangina isa-tokantrano. Tonoana sy angatana amin'anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao manaiky ny Baiboly ho feon'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Jaona 7:1-3 sy 2:3 manao hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Amen. Tsy very mandeha eo amin'ny lalan'ny adidy ireo tanora lahy sy vavy manao ny Baiboly ho mpitaridalana azy ary voaharo. Ampianatra azy ireo hitahirin'ny toetra no mahatoky sy marina io boky io ary tsy hamitaka. Ampianarina azy ihany koa fa tsy azo natao na oviana ny mandinika ny lalàn'Andriamanitra mba zahoana an'izay ireny na dia mitaky fahafoizan-tena aza ny fankatoavana. Ianarana eo amin'ny Baiboly fa raha miala amin'ny lala-marina izy ireo dia tsy handray ny fitahian'ny lanitra. Ary na misy azy ireo toa ambinina ao anatin'ny tsy fankatoavana dia azo antoka fa tsy maintsy hijinja izay navafiny ireny. Izay manaiky ny soratra masina ho feon'Andriamanitra miteny aminy ny tena mpianatra. Mangovotra eo am-pandrenesana ny feony izy satria marina sy velona izany. Vonona hanaiky ny fampianarana masina ny sainy ary mivavaka izy mba hanam-pahendrena azahoany miomana ho amin'ny fanompoana. Rehefa apetraka eo an-tanan'ireo mpikatsaka ny fahamarinana ny fanila avy any an-danitra dia hitany fa malemy sady tsy tanteraka ny teniny ary tsy misy azo no anantenana fanamarinana raha ny tena no jerena. Hitan'izy ireo fa tsy misy ninonninona mamendrika azy eo anaty-an'Andriamanitra. Mivavaka izy mba hitaridalana azy mandraka rehefa mifanahy masina solon-tenan'i Kristy ho amin'ny marina rehetra. Averimberana ilay teny fikasana hoe fanimpananatra dia ny fanahy masina izay raha ny ray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Hitombo fahalalana sy fahaiza-manavaka ireo izay mazoto mianatra ny Baiboly. Ho takatry ny sainy ireo loha hevitra ambony ary hifikitra amin'ireo fahamarinana mandrakizay izy. Antony tsara manko no hanosika azy ireo hiasa. Hampiasa ny talentany izy hitaomana sy hanampiana ny hafa, hatakatra tsaratsara kokoa ihany koa ny andraikitra izay napetraka Andriamanitra tamany. Ho dibo-kafaliana ny fony rehefa ho hitany fa naomby ny ezaka nataony tamin'ny fizarana tamin'ny hafa ny fitahiana izay noraisiny ary tena ho tanteraka aminy tokoa ny hoe ho vavolombeloko ianareo hoy Jesosy eny amin'ny toerana rehetra eny. Dia izany ny rina mba hitoetra amintsika ny tenin'Andriamanitra hahatonga antsika hihoatra noho ny efa takatritsika ka ho tempoly ny fanahy masina tokoa ny tenantsika hiasan'ny fanahy masina mba hitondrana fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra io mbola velim-pisaoranao izahay eny amin'izany teninao izany. Meteza ianao Tompo hamoaka zavatra ao anay, handresy lahatra ny fonay fa tsy salasala izahay handray ny fahamasinana avy aminao fa ho mpiasa matoky ary ahafahana mitondra an'ireo havana, ireo namana hafa eo an-tongotrao. Tonoana sy angatana amin'anaran'i Jesosy. Amen. Miaro ny fanasiana,
miaro